ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika ry havako malala tratra ity sabotsy fahasivy ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia ny lioka toko fahafito, lioka toko fahafito andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, lioka toko fahafito andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tao aoriana kelin'izany Jesosy dia nakany an-tanàna tao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary efa mby teo akaiky ny vavahady ny tanàna dia indro nisy fatiny lehilahy anankiray nentina ny vahoaka izay zanaka lahatokany reniny sady mpitondra tena raha vehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary noho nahita ny vehivavy ny tompo dia honena azy ka manao taminy hoe aza mety omaly. Ary nanatony izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izao aminao, miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary tena tolony an-dreniny. Araiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra. Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika. Ary Andriamanitra efa mitsinjo ny olona. Dia niely teny Jodea rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Revako malala ity tantara eto ampiaratantsika ity dia tantara ny nananganan'i Jesosy ny zanaka vaviny mpitondra tena tao Naina. Ny teny eto mampaheranao dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izao aminao, miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary tena tolony tamin'ny reniny. Ry zatovo, hoy izao aminao, miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary tena tolony tamin'ny reniny. Fananganana ny maty fahatelo izay tantaraina ao amin'ny filazantsara ry havana ity eto ambanimasontsika ity. Ny fananganana ny maty voalohany dia fantatsika ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty. Jaona toko faraika ambin'ny folo. Ny fananganana ny maty faharoa dia ny nanganan'i Jesosy ny zanaka vavin'i Jairo, lioka toko fahavalo. Ary ity eto am-pairan-tanantsika ity dia fananganana ny maty fahatelo izay nananganan'i Jesosy lay zazalahy na lay tanora tao Naina. Ny diny filazantsara ho tantaraina revako malala dia Jesosy dia manangana ny maty. Hainy Jesosy ny zavatra rehetra. Amin'ny tony andiny tsotra masiny tony no ampitan'ny filazantsara amintsika fa tsy olombelona feo olombelona Jesosy fa Andriamanitra. Ary ny toetra maha-Andriamanitra azy no ahafahany manangana ny maty. Ary manangana ny maty anefa izy dia tsy manangana ny maty ho velona mandrakizay fa manangana ny maty mbola ho faty ihany. Fa ny fahavelomana mandrakizay kosa dia amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fandraisana azy ho tompo sy mpamonjy no hidirana ao amin'ilay fahavelomana mandrakizay. Eto amin'ity andininy ity dia asehon'i Jesosy fa misy rem-pianakaviana anankiray mpitondra tena ory dia ory. Ary ny olona dia nanotrina azy. Ataon'ny olona ahoana moa no tsy hanotrina vehivavy maty vady efa mpitondra tena ary mamoy zanaka lahatokana. Isan'ny mafy indrindra zany tamin'ny andron'ny Jiosy, tamin'ny andron'i Jesosy. Amin'ny androntsika malagasy zao raha dia ny hoe tsy misy mafy ohatra ny mandevin-janaka. Satria zanaka tokony ho andevina no alevina. Amin'izao civilisation andro iainantsika izao ara mahatakatra an'izany tsika mainka efa tamin'ny andro taloha izay mbola tsy tao anatin'ny fahafantarany zavatra maro samihafa. Noho izany dia mangiry firy. Na inona dia mangiry firy ny mamoy zanaka. Niezaka nanotrina ity rem-pianakaviana ity ny vahoaka betsaka
tao a-tanàna kely moa le naina ary tahaka reny any ambany vohatra reny tsy de tanàna lehibe loatra tsy lavitra ny Nazareta zany hoe lay tena any ambany vohitra Galily dia mbola rehefa any ambany vohitra moa dia mazava ho azy mbola mafy be ny fiombonana sy ny firaisana mandraka aty ankehitriny aty andrenivohitra rehefa misy manjody indraindray ny olona 10, 20, 30, 40 fa raha any ambany vohitra misy manjody izao ajanona mihitsy ny tao zavatra ajanona mihitsy ny fanaovan-draharaha de izao lasa mandeha manotrona ny manamanjony ndray tanàna manomboka any amin'ny tokokan'io toko-tsakafo fikarakarana ny toerana andevenan'io ny fiaretatory io de saika raharahana tanàna ray manontolo mihitsy zany hoe manjo zany any ambany vohitra na de tsy lavitra na Antananarivo azy amin'ny 70 kilometra manodidina Antananarivo na 20 kilometra manodidina Antananarivo reny vohitra de efa mbola ahitanao an'zany hoe fiombonana zany fa matetika moa amin'ny totsika hoe amin'ireo tanàn-dehibe dia Mandrakariva na dia fianakaviana lehibe tahaka n'inona zany no manjoy mamoy havana akaiky de indraindray 50, 30 no mandevina 20 efa tratra n'lay aretin'ny fandrosoana any an-tanàn-dehibe any ampitan-dranomasina ka dia zarain'ny olona telo ny fotoanany ankehitriny zarain'ny olona telo ny fotoanany ankehitriny amin'ny ambany vohitra de zao rehefa misy maty de ndray tanàna no manomboka mikarakara ao an-trano mandra-pahavitan'ny fandevenana mety 2 andro 3 andro mihitsy zany mamoy tao zavatra fa ty andrenivohitra asa noho ny antoninona re fa tia zarain'ny olona telo fotoanany na izy mamangy de tsy mandevina izy ary tsy mipetrapetraka izy na izy mamoaka faty dia tsy namangy izy ary tsy mipetrapetraka izy na izy nandevina dia tsy namangy izy na tsy namoaka faty zany hoe misy telo tsinona no endrikisy ho ny fampahirezana de amin'ny mahazatra atsika mamangy na mitsapalahelo mamoaka faty na mandevina de anankiray am'ireo ihany ny Mandrakariva ataon'ny olona rehefa namangy izy de tsy mandevina tsony izy rehefa andevina izy dia izao mety tsy mipetrapetraka tany an-tanàna izy fa mety eny amin'ny fasana izy vao mamangy na mitoerana maro samy hafa fa zarain'ny olona telo ny fotoanany hany ka ndraindray de mampalahelo mihitsy mahita olona vitsy-pandevina vitsy-panotrona 20, 30, 50 fa eto amin'ity etonaina ty rehefa ko malala de zao ray tanàna mihitsy fa okabetsaka no nanotrona ity reny mpianakaviana saingy zao nefa tsy nahafaka ny alahelony rehefa ko malala ao am' Jesoa ihany misy ny fampiononana Jesoa ihany ny tena mahatakatra ny fahorian'ny olona sy ny tebitebin'ny olona Jesoa ihany no mahita izany hoy ny filazandiny 17 ary no nahita andravehivavy ny tompo lay voambolana hoe nahita de zao milaza fahatsapana ao anaty tsy hoe nahita fitraka-javatra nandalo fotsiny fa tsapany Jesoa tao anatiny ary ny raisiny Jesoa toy ny fahoriny ity reny mpianakaviana ity zay le voambolana teny hoe nahita eto rehefa ko malala aza mieritreritra manao hoe tsy hitan'ny Jesoa ny fahorintsika Jesoa mahita na de manotrona antsika daholo ary ny olona ao anatin'ny zavatsarotra na de mamangy sy mampahiry antsika azy izy na de tia antsika ary izy de zao tsy mahita ny fahorintsika izy Jesoa ihany ny tena mahita zany hoe mandray ho an'ny tenany ny zavatsarotra lalovantsika mety ho tianao daholo ny olona manodidina rehetra mety ho tianao mazava ho azy ahoana mony tsy ho tiany ianao raitapo ve nanao soa ve olo-marina ve be de be no endrika isehony fanohanana anao amina olo tiananao saingy zao tsy tena mahita ny fahorianao tsisy tena mahita ny fahorintsika afa-tsy Jesoa ary ny dikany teny hoe mahita de zao mitondro zany ho an'ny tenany fa izao rehefa nahita ny fahorian'ity vehivavy ity Jesoa de nandray ilay fahoriana zay ny dikany teny hoe nanendry ny trano vorona izy no raisiny ilay fahoriana no kasiny ilay trano vorona tsy ilay vehivavy no nokasiny tsy ilay fahoriana tsy ilay manodidina azy no nokasiny fa ilay fahoriana ilay vehivavy lay enta mavesatra mihitsy no noraisiny Jesoa no kasiny ilay trano vorona toy ny milaza no raisiny ho an'ny tenany ilay fahafatesana ary de niteny izy niteny tam'ilay mijanona mony pilanja de niteny izy nanao hoe rizatovo hoy zaho aminao miarena rehefa ko malala
mampieritreritra ity andiny ampahirezana anao ty jesosy ny teny manao hoe miarena de niarina ny malitsady ny teny mampieritreritra hotsika teo fa raha ohatra ka mamaky a ny jaona toko farakambiny folo ianao andiny fahatelo amby efapolo jesosy nanangana ny lazarosy tamin'ny maty de zao ny tenin'ny jesosy lazarosy mivoa na hoe mivoa ianao tao ry lazarosy de hoy ny filazan'ny andiny fahatelo amby efapolo andiny fahatelo amby folo azy dia nivoaka tao am-pasana i lazarosy amin'ny jaona toko amin'ny lioka toko fahavalo jesosy niteny tamin'ny razazavavy zanaky jairy manao hoe razazavavy na io mo amin'ny lioka de hoe talita komi zany hoe razavavy mitsangana dia nitsangana razazavavy fa amin'ity eto ampitantanantsika ty rehefa ko malala de zao hoy jesosy ry zatovy hoy zao aminao miarena le teny hoe miarena egertety amin'ny teny griky zany hoe azo ataoko hoe mitsangana egero mitsangana ry zazalahy mitsangana fa saingy ny toy intantara eto amin'ity voambolona ampiasain'ny teny malagasy ty manao hoe dia niarina razazala na niarina ny maty tsy niarina loatra lay voambolana amin'ny texte original anekatisena zany hoe nidikany teny hoe anekatisena de zao mipetraka jesosy zany niteny tamin'ilay zazalahy manao hoe ry zazalahy mitsangana ianao dia mipetraka lay zazalahy afaka malala mampieritreritra ilay baikon jesosy amin'ny lazarosy jesosy ny teny hoe ry lazarosy mivoanao de nivoaka lazarosy amin'ny zanaky jairy ry zazavavy mitsangana ao amin'ny lioka marka ry zazavavy mitsangana de nitsangana razazavavy fa eto kosa ry zazalahy mitsangana de nipetraka lay zazalahy niarina de nipetraka izy araha jerena dia nipetraka izy hoy ny filazan'ny liokazy de niresaka zany hoe rehefa nandray ny baikony jesosy izy de tsy nitsangana izy fa nipetraka indray izy ary ny resaka rehefa ko malala jesosy manangana ny maty jesosy manangana ny maty fa ity zazalahy natsangany jesosy tamin'ny maty ty tsy avy etrany de nitsangana izy fa nipetraka izy aloha ary niresaka izy nametra-panotaina tamin'i jesosy ve izy na hoe fananinona kay za teo ve zay ve no teneny sa hoe fananinona kay ansitrana na hoe fa hay za zany tsy niteneny lioka moa zany fa izao nipetraka izy teny resaka tamin'i jesosy rehavako malala jesosy maika anangana atsika maty ao anatin'ny fahotana jesosy maika amonjy atsika jesosy mahita ny fahorian'ny reniny ty zazalahy ty jesosy ty anafaka ny fahorian'ny reniny ty zazalahy ty fa lay zazalahy tsy avy etrany de nitsangana fa mbola nipetraka ny resaka tsy nanaraka mibaikony jesosy ve izy fa nytiny lioka tatakaina de zao ndraindray ny fahoriandray aman-dreny tsy fahorian-janaka jesosy mahita ny fahorian-dreny aingany ianao mitsangana malahelo ny reninao mijaly ny reninao mitomany ny reninao tsisy afaka mampionina ny reninao fa aingany anao mitsangana saingy zao ndraindray ny zanaka tsy mahatsiaro an'izay ndraindray ny zanaka tsy mahatsiaro ny fahoriandray aman-dreny ho fahoriana tsy miara-mitondra amin'ny reniny ny fahoriana ity zazalahy ty izy no natsangana saingy zao tsy avy atrany de nitsangana izy fa nametra-panotanina indray ny resaka indray nandahateny indray zay mihitsy nodikany teny ny voambolana ampiasain'ny grika hoe laleo miresaka tsy miteny fotsiny fa miresaka rehavako malala maiky jesosy anangana atsika amin'ny maty maiky jesosy mamonjy atsika maiky jesosy mamonjy ny fianakaviantsika maiky jesosy anarina atsika aiala ao anatin'ny fotaky ny vokatry ny fahotana de ny fahafatesana saingy zao ndraindray tsika tamana ao anatin'lay aloko ny fahafatesana tamana ao anatin'lay tsy fetezany zavatra ndraindray mahazatra atsika loatra lay zavatra ka na miteny ely jesosy mitsangana anao miala amin'ny fotaky ny fahotana io mitsangana anao miala amin'ny zavatra sarotra manahirana anao io jesosy efa niteny raha ny zanaka ny manafaka de ho afaka saingy indraindray le afaka malala itsika indray metra-panontaniana hoe eny tokony andeha ve ah tokony hitsangana ve ah mety amiko ve zany raha mitsangana eto ah de aizy raha mitsangana eto ah de inona menao ah sy ny sisa ry avako malala aza mitarehetrehitra jesosy ty anangana atsika amin'ny maty de ny fotaky ny fahotana ka te ho velonana fiainana vaovao ao aminy jesosy mahita ny fahorian'ny mpiarabelona amintsika te hitaona atsika
hanavotra ampaheriko saingy zao mitarehdrehetra isika Jesosy maika ny fitaniseny Jesosy ny fitanisanana io matoateny hoe miareny io amin'ny aorista zany hoe maika be Jesosy maiky Jesosy tsy mitarehdrehetra Jesosy aingany ianao ry zazalahy mifoazy ianao mitsangana ianao afako malalo ilioka manao hoe Jesosy rehefa mahita ny fahoritsika miondrika ao anatin'ny zavatsarotra ao anatin'ny ady sarotra dradray ara toy irery misy olona be dehibe eo fa irery any ianao toy irery misy olona be dehibe manodidina anao fa mahatsiaro irery any ianao Jesosy mahita an'ireny ary tsy mitarehdrehetra mamonjy fa ny farany avako malala de izao rehefa nitendra zazalahy rehefa niresaka tamin'i Jesosy de natolotra Jesosy andreniny izy le fambolana hoe natolotra Jesosy andreniny de zao nomeny Jesosy andreniny le avako malala Jesosy tsy mba maka fa manolotra raha avako malala ny sary anehoantsika an'Andriamanitra de paka ny Andriamanitra n'izao tontolo zao ny paka ry avako malala ary maka tsy mamerina zany ny Andriamanitra zao tontolo zao maka mangalatra amin'ny ondriny ny Andriamanitra zao tontolo zao tahaky ny sampy anaterana omby anaterana akoho anaovana isan-karazany fa zao tsy mamena inana ina fa ny Andriamanitra ny kristianina ry avako malala Andriamanitra manolotra ary averin'Andriamanitra aminao izay nalainy zao tontolo zao sy nrombahany teo aminao nalainy zao tontolo zao tamin'ny alalan'ny fahafatesana satria ny fahafatesana de vokatry ny fahotana nalainy zao tontolo zao norombahany zao tontolo zao ny zanaky ity raha vehivavy ity fa naveriny Jesosy teo aminy indray ry avako malala betsaka ny ray aman-dreny zay nalainy Jesosy ny zanany nalainy laratsy ny zanany be dehibe ny ray aman-dreny be dehibe ny reny misento be dehibe ny ray aman-dreny misento satria alainy zao tontolo zao ny zanany amin'ny alalan'ny fidoroana zava-domelona amin'ny alalan'ny filalaovandratsy amin'ny alalan'ny fijerena tranokala maloto isan-karazany be dehibe ny tanora zazalahy alainy zao tontolo zao andradray aza sanatria toy ny tafasaraka mihitsy amin'Andriamanitra alainy ny zava-mahadomelona tsy miangona tsony alainy ny toetra ratsy isan-karazany manadino an'Andriamanitra fa zao ry avako malala Jesosy mahita an'ireny ary averiny Jesosy eo amin'ray aman-dreniny izy rehefa hitan'i Jesosy ny fahorianao rehefa hitan'i Jesosy ny tebotebonao matoky fa averiny Jesosy eo aminao reny Jesosy ry avako malala tsy mba mandrombaka Jesosy tsy manao tahaka ny izao tontolo zao na manao koe tahaka ny sekta na tahaka zany ka mandrombaka maka izay ihany ny olona maka izay nomen'Andriamanitra azy Jesosy tsy maka izay nomen'Andriamanitra azy Jesosy tsy mba manome tsy fohifohy Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy izao tontolo zao manome tsy fohifohy fa Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy rehefa nomeny an'ity renim-pianakaviany ity ty zaza ity ka nalainy zao tontolo zao de zao io fa averiny indray le avako malala mahazo matoky ianao zany fa ny Jesosy anao tsy paka akory fa mpamerina mpanome mpanolotra raha ao anatin'ny fiangonana raha avako malala ka tonga ao anatranon'Andriamanitra ianao mino ny fitiavan'Andriamanitra de zao matoky va Jesosy tsy aka aminao fa hanolotra anao izy raha tonga ao an-tranon'Andriamanitra ianao de zao tady dio tsara raha manatona an' Jesosy anao de zao atsotray ny tananao fa Jesosy manolotra marina loatra manao adiditsika marina loatra mahafohitsika fa izao ry avako malala Jesosy manolotra anao manome anao tsy maka aminao de manana be dehibe Jesosy fa zao raha maka aminao izy de ho averiny aminao io ary zay alainy zao tontolo zao de zao averiny aminao fitiavana angezy ry avako malala engane tsy hitarehetrehitra ianao hanatona an' Jesosy engane ianao atoky fa ny Jesosy anao mahita ny fahorianao Jesosy anao manolotra anao
izay nalainy zao tontolo zao izay nangalariny zao tontolo zao na fahasalamana io inona nalainy zao tontolo zao teo aminao fahasalamana ny fahasoavana ny men'andriamanitra anao ny asanao zany rehetra mety nompitehana zao tontolo zao nalainy teo aminao fa matoky fa Jesosy mahay mamerina an'izany mahay mamerina izany ndray izy amin'ny fomba ahoana amin'ny fomban'izy Andriamanitra amin'ny fomban'izy Andriamanitra tsy amin'ny fomban'ny olombelona fa amin'ny fomban'izy Andriamanitra ihany no afeny no afahany mamerina amin'ny laony izay nalainy zao tontolo zao teo aminao matoky ary sambatra ianao manana an'Andriamanitra fa matoky an'Andriamanitra fa ny Andriamanitra ao tanana mitsotra manolotra fitiavana sy famindrampo engany amin'izao karimy zao ho velona ao am-ponao fa velona Jesosy Andriamanitra ny velona izy ka velona zay rehetra manana azy ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra famindrampo ianao Andriamanitra mamela heloka anay ary ahatsiarovanay fa velona izahay ao aminao izahay no mitaridritra mandrakariva izahay no mampiandry anao izahay no mihevitra ny tenanay ho tsy hitanao izahay indraindray no miala aminao tompo misaotranao zahay fa Andriamanitra mamerina amin'ny laony ny fiainanay ianao zao tontolo zao mandrava ny fiainanay ny aloky ny fahafatesana sy ny kolotsain'ny fahafatesana amin'ny andrainanay manimba ny fiainanay ary manapetra ny olombelona tsy afaka mamerina izay nalaina taminay fa ianao Andriamanitra kosa mahay izany jereo amin'indra fonao ary tompo ireo manana ady am-panahy jereo amin'indra fonao ireo manana olana jereo ireo ray aman-dreny mitaizany zanany jereo nisa tokantrano tompo fanasitranana ianao de mety zampahery anay hatrany ary vangio amin'ny fahasoavanao jereo masonao be indra fony hitanindrazanay jereo ireo manana fahoriana jereo ireo manana olana reo very asa tompo famindrampo ianao aoka ianao anotsotra ny tananao ampahery azy reny de amin'anao Jesosy Kristy mpamonjy mametrahana ny fiainana tsirairay avy amen